taranja baolina lavalava vokatra somary tsy de nampozina loatra no niseho ihany koa tatsy amin'ny nosy la réunion satria dia nikatona omaly ny tompon-daka ny aroi ho an'ny top 6 izany izay nitanterahana nandritra ny efa herinandro maromaro solotena roa no any Madagasikara no andray anjara tamin'izany dia ny COSFA sy ny FTM Manjakaray. Teo amin'ny famaranana ary dia nomotsan'ny ry zareo etansale avy ao réunion avy ao amin'ny nosy la réunion tamin'ny isa mavesatra 24 ny COSFA teo amin'izay lalao famaranana izay azo ny malagasy kosa ny larana fahatelo satria dia resin'ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 7/7 ny ekipan'ny Saint-Paul teo amin'izay fiditoerana larana fahatelo izay. Teo amin'ny larana fahaefatra i Eglanders Blues larana fahadimy avy atsy amin'ny nosy Maurice ary ny larana fahaenina farany dia ny ekipa voafatin'ny Mayotte izay zany no akony ny andehany voalohany tamin'ity top 6 aroi ity. Fa iny fanadidina iny koa no hitondratsika eo amin'ny taranja basketball satria dia nanomboka omaly sabotsy ihany koa tetsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny sokajy n1b lehilahy izany ka dia ofitiny ny namana zakino amintsika ny akony izay andro voalohany sy faharoa amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja basket izay. Ekipa 7 avy amina ligue parta 7 dia Nalamanga, Boeny, Diana, Vakinakaratra, Atsinanana, Alotra Mangoro, Matsiatra Ambony, Analanjorofo, Betsiboka no miatrika ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baskety sokajy n1b. Etsy amin'ny kianja ivelany Mahamasina sy eo amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina nomboka omaly sabotsy ka hatramin'ny 9 Mey ho avy izao. Ity hitantsika amin'ny sary ity zao ny fionana teo amin'ny ekipan'ny tak bebe Nalamanga sy ny MBC Atsinanana. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa nasional no mpandesy tamin'ny isa 13 no 4-10. Takizao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity andro ny alahady ity temy bebe Betsiboka niondrika tamin'ny isa 7-20 no 7-20 nanoloana ny ekipa ny Knapsa Itasy. Nanarak'izay AS Fanalamanga Alotra Mangoro nandesy ny ASCB Itasy tamin'ny isa 2-20 no 7-7. Ny ekipa ny ECBBA Nalamanga nanamotsana tamin'ny isa 9-0 no 10 ny ekipa ny CBBU Vakinakaratra ary farany ny ekipa ny SBC Vakinakaratra nandesy ny ekipa ny AS Chicago Diana tamin'ny isa 9-20 no 1-10. Takizao kosa ny vokatra teo amin'ny andro voalohany nataon'ny sabotsy. Ny NGB Analamanga nandesy ny AS Chicago Diana tamin'ny isa 2-7 no 7-20. Ny MBC Atsinanana nandesy ny ekipa avy Matsiatra Ambony tamin'ny isa 5-20 no 7-20. Ny AS Fanalamanga Alotra Mangoro nandesy ny tak bebe Analamanga tamin'ny isa 7-20 no 3-20. Ny ekipa ny ECBBA Analamanga izay ekipa ny isa misongadina natao anatin'izay 2 andro izay nandesy ny ekipa ny NCBB Boeny tamin'ny isa 4-20 no 5-7 ary farany ny ekipa ny Dream Team Analamanga nandesy ny ekipa ny Knapsa Itasy tamin'ny isa 4-20 no 9-7. Avy hatrany moa dia itoy ka hita tamin'ny andro fahatelo rapitsoen'ny Mahamasina ity fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja basketball sokajy n1b ity.